Alleluia, fa miarabantsika rehetra ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga sondraina amin'izao fotoana izay hafa kely arahantsika amin'ny mpanjaka anio talata hariva izao. Voalohany indrindra moa dia atolotra n'Andriamanitra reriany ny haja, ny voninahitra, ny hery rehetra satria tsara izy ary lehibe ny famindrapona ny fiainantsika sy ianao, lehibe ny fitiavany ka mbola natolony antsika indray ity fotoana mahafinaritra arahantsika aminazy ity, lehibe ny fahasoavana ny fiainantsika ka na tsy mendrika atsika dia mbola nitaridiny atao fanatrehany ampasahina isaorana amin'izany Andriamanitra ary mankasitraka manokana amin'ny mpanompon'Andriamanitra mivady ny tenako izay tsy mitsahatra mamesehatra mbola afaka mivelatra amin'ny asa fanompoana hatrany. Eto ihany koa dia te-hankasitraka anao manokana izay manaraka ny fotoam-bavaka ity tsy tapaka. Andriamanitra ny tahanao, Andriamanitra ny ameze iriny fonao raha fanaraka amin'ny sapony, Andriamanitra ny ameno anao, Andriamanitra ny ampijoro anao, Andriamanitra ny ampazoto anao amin'ny alalan'ny teny sy révélation izay alefany ho antsika sy ianao isan'andro mandritra ny volana Febroary ity. Ary te hanasanao ihany koa raha mety azadino mizarazara ny fotoam-bavaka ity. Maro ny namana olo-patatra izay mety miandry fatratra fotsiny anao an'izany hetsika izany mba ahafahan'Andriamanitra hikasika an'izy ireo. Mety misy ny ketraka, mety misy ny lavo fa raha ianao manao an'izany kasika izany dia mandray anjara ianao anatin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ka mino sy matoky fa hanatanteraka an'izany ianao. Ary azadinany koa manao commentaire ambany ao, azadino manao réaction fa mba faly izay ny fandraisanao anjara hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia faly manokana ny tenako eto amintsika sy ianao satria tsara Andriamanitra. Raha nandefa izy dia fantako fa tsy hoe izay tiako lazaina ny lazaina eto fa izay tiany satria fantany ianao, fantany zavatra lalovanao, fantany sedra mety lalovanao, fantany mety ampasy mety lalovanao, izay rehetra ataonao, izay fihetsika ao, izay fisainanao dia fantany daholo ka inoko fa izy ny ampiteny androany mba hikasika anao. Aoka fotsiny vonona ny fonao, aoka vonona ny fanahinao, aoka vonona mombanao andray ny ten'Andriamanitra. Aza atao hoe re fotsiny miditra dia mivoaka re fa iaino ny ten'Andriamanitra. Ary izany tokoa moa ny zaraintsika androany fahazotoana miaina araka ny ten'Andriamanitra. Alohana nomboantsika ny fotoana dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra satria tsara izy, mpanao tsara izy, lehibe izy, mateo-tia izy Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra izy. Andao hisaotra anazy amin'ny zavatra rehetra nataony tamin'ny fiainantsika sy ianao nandritra nyity fotoana androany ity. Ary ahay ihany koa hiantso ny fanahy masina hanasa anazy hiditra ny sehatra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tadidio ozy Andriamanitra dia akaiky an'ireo izay mitady azy. Tsoy izy dia ho valiana ianao androany. Aoka ho feno fanahy ianao mba ahafahanao ahita, ahafahanao atakatra, ahafahanao atsapa ny révélation izay tian'Andriamanitra hambara aminao. Ka ahafahanao mampiaitra an'izany eo amin'ny fiainanao, ahafahanao miaina an'izany eo amin'ny fiainanao. Azadiny ihany koa fa ny fahotantsika ozy izy mampasaraka antsika amin'Andriamanitra. Mamindra fo amin'ireo rehetra izay manodidina dia Andriamanitra namindra fo aminao. Mahaiza manaboraka amin'ny fonao tanteraka, aoka ianao tena sincère ao anatrehan'Andriamanitra. Ary anapaka ny zoga ihany koa tsika ary anonona ny fandresena, anonona ny fitahiana izay anjarantsika sy ianao, anonona izay anjara teny ho antsika sy ianao. Asan-dratsy arao feonao dia andao ataontsika izany favaka izany. Raha amin'izao fotoana izao dia mbola mankasitraka, mankalaza, manaja anao izahay satria tsara ianao, Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra mahay mikarakara ianao, Andriamanitra maheva ny zavatra rehetra ianao, zavatra mety tsy takatra ny sainay fa vitanao tamin'ny fiainanay, mety tsy nitaky ny lalana izay tiany alefa, taky ny lalanao izay nitondra zavatra tsara amin'ny fiainanay ka mankasitraka anao izay dada. Manan'izay man'Andriamanitra tahaka anao izay efa manome safidy anay ary izay mitarika anay anatin'ny droit chemin. Manan'izay manadada mpikarakara tahaka anao, mpananatra tahaka anao izay mahatonga anay hoe misaina ary mandroso any amin'ny mazava dada. Mankasitraka satria na dia lava izay indraindray dia mbola hatsanganao, mankasitraka satria na dia ketraka izay indraindray dia mbola hampaherezinao, mankasitraka satria na dia malahelo azy dia mbola hampifalianao. Maro ny zavatra nataonao tamin'ny fiainanay izay inexplicable fa androany raisy fotsiny fona izay mankasitraka izay feno fankasitrahana raisy izany mbo mikamanitra ankasitrahanao. Amin'izao fotoana izao manasa ny fanahinao ihany koa izay anjaka tanteraka amin'ny tsirairay avy.
milanao zay fanahy masina, mila fisinao zay fiainanay a, milanao anjaka amin'ny fiainanay zay satria tsy mahefa nininy zay amin'ny maha-izazanay, tsy mahefa nininy zay amin'ny fomba fisainanay, tsy mahefa nininy zay amin'ny herinay, tsy mahefa nininy zay amin'ny tanjakay, fa ianao fanahy masina no lehibe, ianao fanahy masina no manazava, no manoro, no mikonsole, ianao fanahy masina no mampianatra, ilainay ianao amin'ny fiainanay, maminay ianao, sarobidy aminay ianao ka tonga soa ianao amin'ny fiainanay tsara iaby. Aoka tena tondranao rano ty tany karakaina, aoka tena fenonao ity siny ity mafana déborde anaty fifaliana, ozy misy mifanatrianao, misy miavokisam-pifaliana, fanahy masina no milanao zay androany, te hifaly zay androany, te hiravo zay androany eto mifanatrianao, ka mameno ianao anay, mameno ny atmosfera zay misy anay dada. Alleluia. Ary eo kanao ihany koa ny amindra fo anay androany. Maro ny fahotana izay mety tsy fantatray, mety nitanterahanay. Maro ihany koa ireo ditra izay ataonay, maro ihany koa ireo eloka izay ataonay hoe maka plaisir anatin'ny fahotana izay fa mifona eto anatrianao. Maro aminay ihany koa mety efa voahozana noho amin'ny fahotana, fa mamelainao androany. Mamelainao androany ry dada be famindrapo. Ozy ianao lent à la colère fa riche en bonté. Ampiaro indray ny fahatsaranao eo fiainanay. Mamela indray ianao anay, sasao indray zay amin'ny raha sarobidinao, mba tonga fotsy mangatsahatsaka, mba fanehana fasahiana, iroso indray ny anjaranay ka tsisy ampihembotra anay intsony. Mankasitraka Jesosy satria efa ndraisinao zany, efa narianao lavitra ny fahotanay, efa nalavirinao lavitra eo anilanao ny fahotanay, ka de libre zay amin'izao fotoana izao, madio zay amin'izao fotoana izao, misaotra dada. Ary androany atapahanay ny asa maizina rehetrarehetra na fanahy mifirebrebeny zany, na fanahy mety midistraire anay zany, na fanahy zay mety manaloka anay, mety manavesatra anay androany, na mety alahelo, na mety tristesse, na mety colère zany dada, rafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny rojo rehetra zay mamatitra anay, rafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ianao no amin'ny fifaliana, ianao no amin'ny tanjaka, ianao no amin'ny ny anjaranay, ny anjara fandresena, ny anjara fitahiana, ny anjara fifaliana ho anay tsara iavy androany. Mankasitraka anao zay ary tena efa raisinay ampasahiny zany, ary asiana tombo-kase amin'ny rahanao, tsy afahany fahavaloko tiana, tsy afahany fahavalo ahita azy. Mankasitraka dada. Amen. Amen. Tena tsara ny tombontsika lehibe hatrany izy. Amin'izao fotoana izao dia manasa anao andao hiderana azy amin'ny alalan'ny izao hira izao. Lehibe n'Andriamanitra ka mendrika ho derana izao hoe eo an-kianja fiderana ozy ndao hiditra ao an-kianja fiderana ary mivavady amin'ny fisaorana izao sy anao. Fiavina fafinunirai enuanaisanalai fanai mampifankati mampifandrai eo akianja fideranirai samihafa fiavina fafinunirai enuanaisanalai fanai mampifankati mampifandrai abeawansulaka nifiderana lefatakani panzaka asana profitana rinja ile tumputike avila wansulaka nifiderana lefatakani panzaka asana profitana rinja ile tumputike Tudisu pawandani chame Tuwera na mandraki zai Ami fifalina Awa chamu rehe Yewa kyanza
fideraniray rehefa todiso ao andany trano eo mitoerana mandraky izay amin'ny fifaliana ao atranoay avela ao azolaka ny fiderana efajakany mpanjaka asana tao feo tsara riza ile tompotsike avela ao azolaka ny fiderana efajakany mpanjaka asana tao feo tsara riza ile tompotsike Halleluja. Tsara ny tompo inoko fa niarany dera tsara ianao ary avonina trano ny fonao maro mantsiny ary za ihany koa tahaka an'izany misy toana rehefa mavesatra ny atao anatiko rehefa hoe tena hoe ketraka tanteraka dia ny zavatra ataoko voalohany dia tsy hoe vavaka akory fa mihaino ny raha fiderana manamboatra ny atmosfera fan'Andriamanitra hiasa fa dia léger avy eo dia inoko fa léger ihany koa ianao raha toka nisy nanadala sainao ary efa mifantoka ianao andao satria Andriamanitra dia efa mikasika ny fonao amin'izao fotoan'izao dia andaontsika hivavaka amin'izao andro faran'izao maro ny olona izay manodidina manomboka mijery ny tenany manokana adino ny hafa adino ny zavatra mety ilainy hafa fa ny anazy foana ny tiany atao voalohany ny anazy foana ny tiany ambara voalohany ny anazy foana ny tiany karakaraina lasa misy fitiavan-tena fa amin'izao fotoan'izao andaontsika hivavaka satria hoy ny ten'Andriamanitra hoe mahazo manao soa ary fanaovany soa moa hoe amin'ny tena ihany fa mirehetra izay manodidina ndao mba hivavaka raha ohatra ianao zany na olona fantatrao ndao hivavaka Andriamanitra mihitsy nanova mentalité Andriamanitra mihitsy ny ampahitantsika fa tsara kokoa no mamety no mandray Andriamanitra kokoa no mampatsiahy antsika hoe tsara no manampy ny hafa tsara no mijery ny hafa tsara no karakara ny hafa mba hampandroso ny zavatra rehetrarehetra sandrata ao feonao dia ndaontsika hivavaka zay mbola mankasitraka anao an-trano zay tsy fotoana mbola menao anay tsy mbola fanay rehetra mivavaka amin'izao fotoan'izao tompo misaotra anao ny amin'izany teny zany satria fantatray raha nomenao zany inspiration navavaka zany dia hoe tsy foana tsy akory fa misy aminay zay tahaka an'izany misy aminay zay tsy tena loatra na misy olona fantatra ihany koa zay tianao anarinao ianao zay tianao ihany no anarinao ka tahaka an'izany tata dia
mandroso etanatsianao zay mangataka famindrapolo voalohany indrindra ny amin'ny tsy farakarakarana ny amin'ny fitiavantena ny amin'ny fanatanterahana filanay manokana foana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy mahay mijery ny hafa tsy mahay mijery anao ary androany manasanao zay apio zay dada fa tsy vitany amin'ny herin'ny tenanay rehetrarehetra no mijery an'izay manodidina apio zay mba ity olona apio zay ho tahaka ny tenanao ny tena itiaviny namanao tahaka ny tenanao izany hoe tsy tokony isa zany fitiavan-tena zany aminay ka asory aminay zany ara-pianaro zay mba hijery manokana zay manodidina hitsinjo manokana fiainan'izay manodidina ampifaly an'ireo zay manodidina amin'ny alalan'ny fanirahanao anay ampitsangana andreo zay manodidina amin'ny alalan'ny fampiasanao anay ampahery andreo zay manodidina amin'ny alalan'ny fampiasanao anay eny miteny zay amin'ny alala fampiasanao anay satria tsy vita ny tenanay irery zany enao rery ilay fitiavana incarné tanteraka okazany fitiavanao zany namenonao anay mba afany mitsiny hafa ihany koa tahaka an'izany ampianaro hatrany zay dada marina hoe raha ohatra ny aina tanatin'za fitiavantena efa hely zany zay dia mitsarotra aminay miala anatin'izany foka ny fanay masinao no anamboatra no anefy anay manokana mba afanay ho tonga meilleure version de nous-mêmes amin'izao fotoan'izao mankasitraka dada sy fataka efa kasihanao tsara avy misaotra tsy efa sifitenao ny fomba fisainany tsara avy efa ataonao matehoti zay efa ataonao mahay mikarakara izay efa ataonao mazoto manao soa zay efa ataonao mijoro manatanteraka zavatra tsara amin'ny rehetrarehetra zay dia mankasitraka anao zay dada alleluia amen amen inoka androany afarainao zay nanan'izany toetra zany hatramin'izay Andriamanitra mihitsy ny anovany zany ary aza mety manaiky ianao hoe ohatran'izany dia ohatran'izany dia tsy ova mihitsy fozy Andriamanitra hoe aza mety anao tahaka ny fanao zao tontolo zao izy anatin'ny Romana fa miaina anatin'ny fanavozan-tsaina dia oka hivoatra ny sainao oka azoto hiditra anatin'ny fanavozan-tsaina ianao mba ahafahany zavatra rehetra manodidina anao no tsara ary ahafahanao ihany koa satisfait satria rehefa manome ianao rehefa mizara rehefa misokatra olona manodidina ianao dia hafaliana tahaka izany ao am-ponao tahaka ny any an-danitra zay hoe vao misy olona iray manome ny fona an'Andriamanitra dia hafaliana tahaka izany ihany dia tahaka an'izany ihany koa hafaliana tahaka izany ny ao aminao ao am-ponao rehefa hitanao fa mivoatra ny zavatra rehetra manodidina anao ary indrindra mifaly mity mifankahazo ny rehetra manodidina anao dia inoko fa iova amin'izany ianao ary amin'izao fotoan'izao dia hivavaka isika raha za manokana nandinika an'io cyclone zay nandita Madagasikara io dia maro ny serasera moa zay nandeha tao amin'ny Facebook mandinika ary personnellement ny fomba fisainana antsika malagasy tokony miova mila matoky an'Andriamanitra sika mila mino anazy sika tsy hoe manona ny anarany fotsiny hoe dia Andriamanitra anao an'izao tsy hoe Andriamanitra iaro dia izay fotsiny fa mino anatiny fotsika manokana mihitsy maro no mahatsiaro tena hoe efa mety ny situationko efa mety ny zavatra iainako dia nandala ny cyclone fatako fa tsy haninona anahy io izay maro moa izay misangisangy hoe alao izy tonga alao izy ohatr'izao nefa maro ihany koa any Madagasikara ihany izay mety mijaly izay mety tsy manana trano mety elofana tsara tahaka anao mety tsy manana environnement na hoe vola ilaina mba anaovana provision tahaka anao ka dia aza maniry ratsy loatrany aza maniry hoe alao tonga mba azahoanay congé sans réfléchir ny fiatraikana fiainan'olona efa enina zao no maty ny Madagasikara fa andao izy asanao hivavaka mba Andriamanitra mihitsy ny shifter mentalité hoe samy tsy hijeriny azy fa samy hianampy samy azoto anao soa samy azoto tena hoe hitodika amin'Andriamanitra hivavaka tadidiozy ny ten'Andriamanitra hoe raha misy oloko natsona amin'ny anarako izy izy ho avy anidry tena ka hivavaka dia izao heno anazy ozy izy dia andao antsika ianao hivavaka ho an'ny Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy mba hiova mentalité mba hitodika amin'Andriamanitra amin'ny ma premier réflexe fa tsy hitodika amin'izao tontolo izao na hoe satria cyclone dia misotro toka mifoka manao izay revirevy izay tiany ihany
fa hoe tena hitodika amin'Andriamanitra sy tena mila fanavotana Madagasikara. Dia andao izy asianao ihany koa anonona teny soa amin'ny fiainan'ny malagasy rehetrarehetra, anonona teny fahombiazana amin'ny fiainan'ny malagasy rehetrarehetra. Dia andao miaraka amiko, andao atytsika ny tanindrazantsika, atytsika ny vahoaka malagasy. Dia andao hivavaka izy asianao, asandrato ary ny feonao. Ray mbola mankasitraka anao hatrany zay tena feno fitsaorana fonay tena feno fankasitrahana, feno fifaliana satria eto ianao, eto anivonay no mi-inspiré anay ianao. Amin'izao fotoana izao dada dia mivavaka manokana ho any Madagasikara izay hitanao mandalo cyclone mandrava partout, izay mety maro no mety anatin'ny fahasahiranana, maro no mety veritrano, maro no mety nanana fianakaviana izay maty anatin'ilay cyclone. Fa dada androany ianao no atsoky satria ianao izy ianao hoe ianao le consolateur. Consoleo ny tsara avy Jesosy, ataovy mitodika aminao izy eo, ampafantaro izy ireo hoe tsy irery fa manana anao, ary rehefa manana anao izy dia manana ny zavatra rehetrarehetra. Ok anao dada ny hikasika ny fony tsara avy mihitsy amin'izao fotoana izao, ary mivavaka ihany koa amin'ny mentalité mba hiova fomba fisainana, mba hishifte dada amin'izao fotoana izao. Maro no mety nanirany cyclone io avy, maro mety nanonona zavatra ratsy Madagasikara, maro mety anatin'ny fitiavany tena nety nanasana zany zava-doza andalo zany. Fa dada mamindra fo amin'izao fotoana izao satria mbola tsy hainay ny zavatra nataonay, mbola tsy hainay ny intensité any hoe tena voaka ny fivavanay hoe mety misy fiainana fahafatesana, mbola tsy takatry ny sainay zany ka mifona aminao ny amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fa oka ianao androany nikasika ny fony tsara avy mba hahafahanay dada hitodika aminao en premier réflexe, hitodika aminao, hitodika amin'ny fisinao, hibanjina amin'ny fahagaganao, hibanjina amin'ny fahalebiazanao, ka dia hoe mahery anatrika ny zavatra rehetra, ny zava-mitranga rehetrarehetra amin'ny Madagasikara sy amin'ireo rehetra izay manodidina. Maro miteny Madagasikara mahantra amin'izao fotoana izao satria laza maneran-tany, maro miteny Madagasikara rava, maro miteny Madagasikara zavatra negatif rehetra, fa androany zay mijoro satria zanakao zay efa navahanao zay amin'izao fotoana izao, dia manonona ny fahagagana, manonona ny fitahiana Madagasikara, manonona ny famirapiratana Madagasikara, manonona ny fitsanganana Madagasikara. Eny tsy ketraka Madagasikara amin'izao fotoana izao, tsy ketraka ny vahoaka malagasy fa mijoro satria manana Andriamanitra mahery izay mahefa ny zavatra rehetra, mijoro amin'ny fahatokiana amin'ny fisinao zay, mijoro anaty fahazotoana amin'ny fitediavana anao zay, ka inonay fenao ny shiftehan'ny tantara Madagasikara amin'izao fotoana izao. Maro ihany koa no mety efa manao fotoam-bavaka isanandro mivavaka amin'ny Madagasikara, inonay dada fa nivavaka rehetra izay nasandratra dia nieno ianao, ka dia amalo nivavaka ianao, ahita fiovany zay atsoatsa Madagasikara tsy ho gaga zay, satria fantatray fa ianao le dadanay tsy rendremana fa mandre, tsy marenina fa mandre, ary ny taninao tsy fohy fa mahavonjy ny vahoakanao, mahavonjy ny tanitrazanay. Dia mankasitraka anao zay dada, manana izay manana anao. Halleluja, amen. Amen. Tena tsara ny tompo, mpanao tsara hatrany izy inompo fa izy natanteraka fahagagana amin'ny Madagasikara ary amin'ny vahoaka malagasy ihany koa. Mifalia ianao, miravosady ianao, fefa ho avitra Madagasikara, ho avitra amin'ny vahoaka malagasy. Dia andao amin'izao fotoana izao anaraka ny tsira kely ity izy asianao anamboatra ny atmosfera fan'Andriamanitra hiasa, dia hiditra anatin'ny fampaherezana avy hatrany avy eo. Say
Halleloia, Andriamanitra ny nikasika mifotsika tsiraiavy ary amin'izao fotoan'izao alohan'ny fampahirizana daontsika hivavaka mba izy mihitsy niteny eto androany ampangina momba anaray manontolo okany ihany koa nandratra amin'ny feonao mba hiteny Andriamanitra hoe ampangino no vavany raha avy aminazy fa okainao niteny ary ianao ihany koa angatao mba hanomana amin'ny fonao Andriamanitra ahafahanao handray ny teny ahafahanao azoto hampiaitra an'izany eo amin'ny fiainanao dia sandrato ary ny feonao. Ray mbola mankasitraka anao hatrany any amin'ity fotoana sarobidy izay omenao anay ity mbola ahafahanay mifampizara anyteny izay nomenao mba ahafahanay ampahery ihany koa an-tsara avy amin'izao fotoana izao dia omenay anao ny sehatra ray manontolo dada aoka tsy izay vaty amiko tsy izay tiako tsy izay eritreretiko fa aoka izay anao izay tianao ambara no holazainao eto androany izay aomponao lala ho an'ny olonao androany no ambaranao mba ahafahany misy impact amin'ny fiainantsara avy eny dada za dia fitaovana fotsiny ampilatananao ka ampiasao fitaovana mahery vaika mba ho famonjena amin'ny fanahy maro dada mba ho fikasihana amin'ny fon'olona maro ary okanao ny anjaka androany okanao ny anomana fony tsara ihany mba ahafahany handray ny teninao ihany koa tsy ho tany maina tsy ho tany fenitsilo fa ho tany lonaka izay handray ny teninao ka dia hisy fiatraikany hisy vokatra amin'ny fiainan'izany mankasitraka anao ny fisinao mankasitraka ny amin'ny fitari-dalana izay omenao anay androany mankasitraka ny amin'ny fisinao eto androany. Halleluia. Amen, amen. Tena tsara ny Andriamantsika lehibe izy tsisy tahaka anazy. Amin'izao fotoan'izao dia fampahirezana tiako zarainantsika araka ny malazaiko teo am-boalohany dia hoe fahazotoana miaina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy haiko aminao fa aminao manokana amin'ny Baiboly dia guide de survie ho antsika sy ianao izany hoe izay rehetra voalaza amin'ny Baiboly dia mampianatra antsika hoe ahoana ny tokony fomba fiainantsika, ahoana ny fomba tokony isainantsika, ahoana ny fomba ahafahantsika mivoatra eo amin'ny lafim-piainantsika tsirairay avy. Ty am-boalohany dia laza hoe azadiny foana mamaky ny Baibolinao isan'andro mba ahafahan'ny fonao hifaly mba ahafahan'ny sainao hatakatra ny fisian'Andriamanitra ary ahafahanao azoto hankatohana azy satria misy voka tsara rehetrarehetra izay manaraka aorianan'izany ho an'ny fiainanao. Dia iverina amin'ny fampahirezana araka ny tenin'Andriamanitra hoe sainsainy izao boky lalàna izao andro amanala ozy izy aoka ianao anisan'ireo izay azoto hisainsaina ny boky lalàna andro amanala. Ao anatin'ny Baiboly Andriamanitra dia mampianatra zavatra maro atsika tsirairay avy amin'ny mety hoe toe-po tokony hananantsika, toe-tsaina tokony hananantsika, toe-panahy tokony hananantsika, mety toetra ihany koa tokony hananantsika envers-n'Andriamanitra, envers-n'ireo izay manodidina, envers-n'ireo lehibe, envers-n'ireo kely. Mampianatra tsisy fiafarana Andriamanitra satria tiany izao sy ianao hanana fiainana tsara tahaka an'izany. Misy tenin'Andriamanitra manambara amintsika izay hoe efa manaraka ny tenin'Andriamanitra dia izao rehetrarehetra izao no hanaraka antsika sy ianao. Dia misy ihany koa nefa raha tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra, raha tsy mankatoa dia izao rehetrarehetra izao no ratsy hanaraka antsika sy ianao na hoe hiseho amin'ny fiainana ka andao antsika sy ianao safidy nomena ny fiainana, nomena ny fahafatesana, safidy ny fiainana izay tenin'Andriamanitra izay Andriamanitra izy ihany. Nisy fizarana kely anankiray moa izay tiako hambara anatin'ilay fahazotoana miaina ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy Andriamanitra hoe apetrao ampelantanana izy ny asanao dia ataony lavorary izany. Omaly tsy lavitra fa omaly ihany dia nifampiresaka tamin'ny lehibe za. Dia niresaka teo dia ilay resaka nefa resaka asa izay ataonay eo à un moment donné dia hoy izy ambily ho eto izy fa misy zavatra mitena mpiseho anao ty zavatra ity. Dia inona ho nampisehoana ana amin'izay hoe reto izy tsika ato ampiasana manao an'izao programmation izao. Avy eo ty inspiration manokana ozy izy izay azoko avy amin'Andriamanitra. Ty izay mety ny tenen'ny rehetrarehetra nefa tsy nataoko araka ny teny rehetra fa nataoko araka n'izay filazan'Andriamanitra, fanoroan'Andriamanitra anahy fa dia nanao succès lehibe ilay application. Dia hoy izy taminazy hoe manafanontaniana ho anao za tompoko. Ahoana no ahafahanao manana ide any olo voalohany indrindra. Zavatra iainanao ve ilay izy dia hitanao hoe tsy ampy dia tianao hoe tia ny fasilité dia ho ataoko any rehetrarehetra sa hoe inona loatra. Dia hoy izy hoe izany zavatra izany hoy izy eo ihany
fa ny tsara indrindra dia araka ny ianao kristiana tahaka anao izy dia fantatrao fa ny ten'andriamanitra mifototra ny zavatra rehetrarehetra nankinoko aminazy izy io tsy nety nandeha tamin'ny tenako irery a dia nandeha tena succès lehibe dia ozy izy hoe dia ahoana ho a zany fa ahoana zany ianao tonga dia mano hoe kristiana ianao nefa betsaka ny kristiana tsy manana zany réflexe zany fa ahoana tonga dia zany no tao an-tsainao dia ozy hoe tantaraiky zavatra ianao taloha izy za efa nanao application be da be efa cartonné fa tena navita succès lehibe io application nataoko io fa ny fahadisoako rehefa azoko ny vola ozy izy tsy haiko tsy nanome ny mpafolo-karena satria adalan'ny vola zany dia efa hoe tia vola dia efa nahazo vola dia efa zay adinoko tanteraka amin'ny fisian'andriamanitra ozy izy nanomboka nanokatra zavatra tena hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra fa hitanao izy izy tonga dia dégringolé avy any amin'ny échelle ny ambony tonga dia ninjeka taty amin'ny tany tanteraka dia tsisy azo amitaka anatsy izy fa tena marina ny ten'andriamanitra rehefa ankinina aminazy zavatra rehetra rehefa atao araka ny sitrapony zavatra rehetra dia ho lavorary aravita zavatra lehibe ozy izy nalaina avy tany ambony ozy izy any latsaka teto amin'ny tany mba hahafantarako hoe tena marina ny ten'andriamanitra tsy azo vazivaziana ny ten'andriamanitra ka amin'izao fotoan'izao nasandratr'andriamanitra indray mitsangana mamirapiratra mame ohatra manodidina dia tahaka an'izany koa ny tsiko lazaina anao nakasika na be zany teny zany satria ozy izy hoe tsy fatany akory ny zavatra tataopoko tamin'izany sy mila nanomana fampaherezana anefa dia nikasihan'andriamanitra ny fony ny zarainy mba hahafahantsika ahalala ny secret hoe rehefa mazoto miaplike ny ten'andriamanitra ao fiainantsika dia misy ny fahagagana misy ny succès misy ny fandresena misy ny zavatra lehibe zay manaraka atsika sy ianao iny zavatra anankiray zavatra faharoa ihany koa izay mety nakasika ny fiainako manokana dia ny hoe fahazotoana mandeha araka ny sitrapon'andriamanitra araka ny teniny misy toana za manokana enfin tsika rehetra ao tahaka an'izany misy situation fiaina zay hoe alao ty fa vitako rery ty situation ty dia ataoko hoe ohatr'izao ny fomba fisainako an'ity dia ohatr'izao ny nandehanako amin'ity dia tsoroko aminao fa eny aloha eny tsy maintsy misy blocage tsy maintsy misy mandona tsy maintsy voadona foana ianao eny aloha eny fa rehefa mivavaka amin'ny teny hoe dada aoka tsy ny sitrapoko marina ny planina be da be tiako atao marina zavatra be da be ny tiako atao fantako ohatr'izao ny décisionako fa misafidy fotsiny atoky anao misafidy fotsiny azoto ankatoanao dia fantako fa ianao ny asa ary dia betsaka ho any varavarana izay misokatra tsy azo nizaniza asakanana tsy azo nizaniza idiny nisy toana za anatin'ny fiainako hoe dernièrement la mitady asa betsaka ny asa mety teo mitady betsaka ny asa hoe miantso hoe ok vorainao ok mety aminay ok zao fa ohatrany hoe tsy nanam-piadanana le fo amiko manokana zay eo tsisy soa zany dia tsy maintsy manao zao tsy maintsy manao zao nefa tsy zany fihevitsika zany fa rehefa matoky mitady anazy rehefa matoky mazoto mametraka anazy milohan'ny zavatra rehetra dia izy manao lalana ary amin'izao fotoan'izao ny fiasana zay asako sady tsisy pression ianao tsara karama ianao tsisy olona manelingelina anao fa mitady anao épanouir les sociétés dia tahaka an'izany ihany koa tiako lazaina aminao mazotoa ianao miaina araka ny ten'andriamanitra mazotoa ianao manantanteraka zay voalazan'andriamanitra mazotoa ianao manao zay sitrapon'andriamanitra dia ho hitanao ny fahatsarany tsy haiko ina mety lalovanao fa zay fotsiny ny hafatra tiako ampita aminao izay ny zavatra nikasihan'andriamanitra amin'ny foko hoaninao ataovy ny sitrapony mazotoa manaraka azy mazotoa manantanteraka n'izay lazainy mazotoa matoky ny zavatra lazainy mazotoa mankatoa anto marika an'andriamanitra dia ho hitanao ny fiovany zany ho hitanao ny fahasamihafan'ny fiainanao ho avy noho ny taloha amin'izao fotoan'izao dia andaontsika hivavaka mano mety fohifohy le fampaharizana fa inoko andriamanitra nikasika anao amin'ny alalan'izany dia asandrato ary feonao andaontsika hivavaka mba hikasika ny fona manokana andriamanitra mba meheranao andriamanitra natanteraka an'izany asandrato amin'ny feonao izay mbola misaotra anao zay satria tsara mpanao tsara ianao amin'ny sehatra rehetrarehetra amin'ny zavatra rehetra izay ataonao androany mankasitraka anao ny amin'izany révélation ny amin'izany teny izay nomenao anay zany eny dada marina hoe amafiainanay
de fois mety mandeha andeha amin'ny sainanay zay adinonay ny fisinao adinonay ny teninao adinonay ny zavatra rehetra zay lazainao anay mba ahafanay prospérer fa misafidy andeha ny lalanay zay mifona raha toka zay nataonay hatramin'izay mifona dada fa oka ianao namenanay indray eo amin'le toerana mba ahafanay ankatoanao mba ahafanay anaraka anao mba ahafanay hijery anao omeo aloha voalohany indrindra fa azotonanay tsara iavy amaky ny teninao izay boky ny lalàna zay guide de survie anay tsara iavy ary omeo anay ihany koa ny hery ankatohany zany marina hoe moramora no miteny fa sarotsarotra amin'ny manatanteraka fa fantatray fa raha ataonay amin'ny herinao raha ataonay miaraka amin'ny fanampiny fanahy masinao de vitanay zany ka ampio zay amin'izao fotoan'izao Jesosy ka sy mifony tsara iavy tarity izay sakafo ny masinay fa anay hita rehefa toka andray décision zay rehefa toka hanao zavatra zay de ampahitao anay hoe zao no mety tokony atao zao tsy mety satria zao mifanaraka amin'ny sitraponao ary zao ny sitraponao zao ny tanjonao amin'ny fiainanay misaotra tompo satria amin'ny alalany fampianaranao rehetrarehetra de efa manambara ny fiomanana zavatra goavana eo fiainanay ianao ozy ianao manaplana tsara ho anay zay feno fiadanana fa tsy loza ozy ianao zay atondra fanantenana amin'ny fiainanay de nonay fa nanteny izay satria miaraka aminao misy zava-baovao misy progrès misy ny exploit dada de mankasitraka anao zay halleluja amen amen andao zao ianao hivavaka amin'izao fotoan'izao ametraka nyity tontolo aly ity ampelantan'Andriamanitra tsy adinay nareo izay miasala Andriamanitra ny mehery izy ny ampatanjaka anareo avita mihoatra noho izay vitanareo hatramin'izay asandrato mivavaka ao anao zay matory ihany koa androany iray mbola misaotra anao satria tsara ianao raha mbola nampahitanao anty masoandro ny posaka izay nampahitanao filetehan'ny masoandro zay ary mbola fanay hoe matory ampiadana fanay mana fitsaharana ka data manasanao zay mba tena amin'ny fiadanana tsirairay avy na misy ny fiasana saina na misy ny zavatra mety zay loza mety miseho fa amin'ny fiadanana zay ahafanay atory tanteraka androany satria ianao ihany koa le mpiandry Israely zay tsy rendremana zay manakana ny fahavalana rehetrarehetra ahitanay de oka tena atory tahaka ny ahandry zay ka de anatory masomamy mesonge ihany koa ianao hoe amin'ny andro farany de anofy ny zanakao de oka ianao amenofy anay mba ahafanay alala ny dingana manaraka zay tokony hoatrianay sy ho tanteranay amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'izao fotoan'izao ihany koa mivavaka izay ho antsara avy zay mety miasa dada matoika anao zay da apetraka fenam-pelantananao ny asan'izy ireo de oka ianao ny ampalavrary an'izany oka ianao ny ampahomby amin'izy ireo amin'ny alala ny asany oka ianao ny protéger ihany koa raha toka misy machine na zavatra ohatr'izany manodidina oka ianao ny arma tsy loza mety anjo maso fahafaly rehetra zay mijery ny tana fahafaly rehetra zay miditra ny lisitra rehetra zay ny manina amelezany de tsy ambina tsara-pahefana raha kofana amin'ny raha sarobidinao ary oka ianao ny anodidina nay tsara avy mile afinao dada ndorana ny fanahy rehetra zay mitady anao ratsy ny zavatra rehetra fahafazo fafalo amin'ny alina de tsy ambina tsara-pahefana tsy anakery amin'ny fiainay tsara avy mankasitraka dada manan'izay manan'Andriamanitra takanao tianainao alleluja amen amen inona fa Andriamanitra niaranao maza ho torimaso mamy inona fa hoentindray antsika ara-pitso maraina amin'ny dimy sasany ao amin'ny groupe SI Unity amin'ny dimy sasany aty Maurice amin'ny 4 sasany any Madagasikara de oka ianao azoto hivavaka hatrany oka ianao azoto hifo iray amin'Andriamanitra azadiny fa fitoam-bavaka tahaka izao ihany koa manomboka amin'ny 7 sasany de mbola misy foana rapitso ka hatramin'ny alakamisy ary amin'ny azoma manomboka amin'ny 7:00 azadiny fa fitoam-bavaka mivantana io raha manana sujet de prière ianao alefa sy de hivavaka izy aussi ianao mba ho kasihan'Andriamanitra ny fonao de samy veloma daholo tainy tompo daholo isika tsara avy